Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fikambanana Malagasy Youth for Development izay sehatra ivelaran'ny tanora ary famolavolana azy ireo andray andraikitra ihany koa. Maro ireo tompona andraikitra samihafa miara-miasa amin'ity fikambanana ity izay manana tanjona manokana ihany koa. Maro amin'ireo tanora malagasy nandrato fianarana no tsy mahita asa akory. Sehatra iray natao ampivelarana ny tanora ny fikambanana Malagasy Youth for Development izay nampahafantarina androany teny amin'ny 17 hektara. Ny antony aloha nanganana ny Y4D dia voalohany indrindra fanomezana sehatra ho an'ny tanora ahafahana ivelarany. Satria fantatsika tsara fa maro ny tanora izay navita fianarana nefa ny bloqué chômeur satria tsy maharaka ny tsenan'ny asa. Ka noho izany zany ny vondrona ireo tanora izay diplômé nefa ny tsy anasa ireo zany hoe intellectuel manampahaizana nefa tsy anasa dia vondrona zany ao anatin'ny association Youth for Development. Ny tena tanjona anankiray lehibe dia ny fanaovana projet de développement. Eo ihany koa ny famolavolana tanora mba ho tena leader sy responsable tsara. Mariana fa miara-miasa amin'ny antenimieran'ny varitra Amerikana sy ny China World Trade Organization ity fikambanana ity ary nisy ny fanaovan-tsininy arahana tamin'ireo mpiara-minombonantoka androany. Raha ny fantatra dia isy ny fiofanana ara-teknika ho tanterahana any Azia sy ny any Amerika ihany koa ary nanamafy izany ny filoam-boninahitra ny fikambanana. Nanome voninahitra ny lanonana androany ny tale jeneraly izay nisolotena ny ministeran'ny fanatanjahanteny. Nitokanana androany ihany koa ny birao fiasana ity fikambanana ity.